Raharaha Jean-Luc Rahaga sy Didier Manuel nanome toromarika ho an'ny ministra-mpanjakana Rivo Rakotovao ny filoham-pirenena hisintona ny fitoriany. Tokony hivoaka amin'ity alin'ity ihany ireo mpanao gazety roa nogadraina nandritra ny 3 andro. Teti-bolatra amin'ny 3 ariary no nokasaina ampihodonana ny raharaham-panjakana raha ny voarakitra ao anatin'ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana 4.2 nahitana fiakarana 2.0 isan-jato izany raha ampitahaina tamin'ny taondasa. Tsy tokony hikitika ny volam-panjakana ny mpitondra raha tsy mazava ny lalàna momba ny fanitsina io teti-bolam-panjakana io hoy ny mpahay toe-karena. Tsy mbola fantatra treto ny ahatongavan'izany eny amin'ny anteny miera-pirenena, efa bolana nefa no efa nanaovan'ny governemanta vaovao ny asany. Androany ny tokony hanomboka anatitra ny antota taratasy firotsahako fidiana ireo kandida hirotsaka ho ben'ny tanàna. Tsy maintsy hemitra indray nefa izany noho ny tsy fahatomombana ny eo amin'ny resaka lalàna ka tsy maintsy hiditra amin'ny fivorim-be manaraka indray ny senita. Animba zavatra betsaka eto amin'ny firenena ny tsy fanaovana fifidianana kominaly amin'ity taona ity raha nambara ny KMF Knoe. Maresaka avy any ivelany, fiaramanidina algériana iray nitondra mpandeha 10 no nianjera ao avaratry Mali, toerana izay isiny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Ny andindininy avy hatrany. Na an-tanàna, na an-dranomasina, na anabakabaka, miandrana asa mifanentana amin'ny fivoaran'ny fiarakarena ny malagasy. Izay no anton'ny états généraux de l'emploi et de la formation izay atao amin'ny CCI Ivato ny 8 jolay 2024. Ny tanjona asa mitombo, arakarena mitombo. Eo ambany ny fiahin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny états généraux de l'emploi et de la formation. Manitra sy mandroatra reky izy asa salambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony MAC sady mampalefaka ny hoditra. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony MAC. Vovon-tsavony MAC, ilay vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. Koro ASM manolotra anao ny clé du bac. Fanalainy farany atrehana ny fanadinana bac A, C, D, G2 Pro, G2 Techno, G3 fidirana sabotsy 4 jolay misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra rehetra na ao anatiny na ivelan'ny volom-panagazana ASM. Clé du bac atolotry ny Koro ASM no fanalahidin'ny fahombiazana. Koro ASM Analakely, Ambohibao, Nivato, Tsiro Mandidy, Moramanga, Matonazaka, Sambava, Antala, Antsirabe. Téléphone 22 345 38. Na antsaha, na an-tanàna, na an-dranomasina, na anabakabaka, miandrana asa mifanentana amin'ny fivoaran'ny fiarakarena ny malagasy. Izay no anton'ny états généraux de l'emploi et de la formation izay atao amin'ny CCI Ivato ny 7 jolay 2024. Ny tanjona asa mitombo, arakarena mitombo. Eo ambany ny fiahin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny états généraux de l'emploi et de la formation. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kola amin'izao takariva izao ary manasina ampanajana hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao farany momba ny raharaha Jean-Luc Rahaga sy Didier Manuel no anomboantsika izany fampahalalam-baovao izany. Nanome toromarika ho an'ny ministra-mpanjakana Rivo Rakotovao ny filoham-pirenena Ery Rajaonamampianina androany mba hisintona ny fitoriana. Araka izany, rehefa nigadra nandritra ny 2 andro sy 3 alina tao Tanimora ny talian'ny famoahana Jean-Luc Rahaga sy ny tony an-datsoratra Didier Manuel
ary nihetsika sy nidina andalambe naneo ny fitakiny ny fianakaviam-bean'ny mpanao gazety dia niaino ny filoham-pirenena. Fantatra kosa fa isan'ny valandresaka amin'ny mpanao gazety izay ataon'ny minisym-panjakana Rivo Rakotovao amin'ny valora rehefa avy eo eny amin'ny toeram-piasany eny Anosy. Nisy ny fanazavana nentin'ny filoham-pirenena mahakasika indrindra izany teny Iavoloty io hariva io tamin'ny elinora sasany teo. Raha antsika ny fanazavana rehefa avy eo fa hotoizantsika kosa ny fampalalam-baovao. Araka ny fivoaran'ny raharaha ny aloha izay fanambarana izay moa tamin'ity androany ity dia rahampitso ny didim-pitsarana momba ireo mpanao gazety ireo, izany hoe tokony ho rahampitso zany. Mbola ankiasany anoy ny hetsika ny mpanao gazety mitaky ny amoana tsy misy atakandro ireo roalahy voafonja eny Antanimora izy ireo. Androany nisy ny fananganana ny cellule de la liberté de la presse izay hitarika ny hetsika tao mandrapitsahatra ny raharaha. Naneo ny heviny ihany koa manoloana ny tsangabaton'ny OJM ihany koa ireo solotenan'ny mpanao gazety vitsivitsy. Ny andindinina iarahana amin'ny Zorikotondrina. Nanisy aza ny fitsofana kiririka sy ny diabe ampilaminana no nanatanterahany mpanao gazety ny hetsika ho fitakinan'ny famoahana Jean-Luc Raga sy Didier Manuel tany Amponja. Olona anjatony ireo tonga nanotrona ny mpanao gazety io atoandro io tetsy amin'ny tsangambaton'ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra tetsy Soarano. Tsy nisorona ireo izay rehetra nitondra teny fa samy nanambara ny vetsovetsopony avokoa mikasika izao toetra raha izao. Denay dia tsotra fotsiny ny afatra ho fanjakana hoe any amin'ny zavatra fanehoana ny herinareo sy ny tanjakareo dia niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ohatra ny fahantram-bahoaka niady amin'ny kolokolo sy ny trafika maro samihafa fa tsy aty amin'ny asa fanaovana gazety koa anaparanareo ny herinareo anehoanareo mamafy be anareo. Eratsika mamahina fa niarahana niaraka tao amin'ny fisamborana itiny fametrahana ny antsoina hoe code de communication na ny lalàna izay tokony hifampifehezina amin'ny fanaovana gazety izay niteraka resabe teto amin'ny firenena. Tsy lalàna amin'izay isika fa nahoana raha toka mbola mijery an'izay lalàna izay nefa samborona sahady ny mpanao gazety amin'izay mety ho fanehony sy fampahalalàna ny zavatra misy. Naterin'ny mpanao gazety fa tsy mpanao gazety akory no milady amin'ny fanjakana. Tsy ambony lalàna akory ny mpanao gazety ary azo saziana tsara, saingy misy fetrany ihany koa ny fanenjehana araka ny lalàna mifehy azy. Raha ny lalàna tsy nilaina akory aza ny akaran'izy roa lahy tena amin'ny fitsarana. Ny mpanao gazety ange tsy dahalo, tsy nangalatra tômôbila, tsy namaky trano, tsy kriminel noho izany. Hita foana ny toerana misy azy satria ny asa fivelomany. Raha ohatra ka ampiakarina procès izy, azo aterina ho aminy ange convocation dia manatrika amin'ny procès izy eny amin'ny fitsarana. Tsisy antony hitazomana azy eny Amponja fa ny fitazomana azy eny Amponja dia endrika anankiray entina ampitahorana amin'ny mpanao gazety sy ny orinasa ny asa fanaovana gazety mba tsy hamoaka vaovao izay mandelingelina amin'ny mpitondra. Efa maro ireo firenena sy fikambanana avy any ivelany no naneho ny heviny manoloana izao zava-mitranga izao. Isan'izany ny komity miaro ny zololombelona ao amin'ny firenena mikambana, ny fikambanan'ny mpanao gazety avy ao Senegal, ny Reporters sans frontières, ny firenena Amerikanina sy ny maro hafa izay saika miahiahy mafy amin'ity fanagadrana mpanao gazety ity ary mitaky ny amoahana azy ireo tsy misy fepetra na afarafaharatsiny mandra-pivoaka ny didim-pitsarana. Ary raha misy kiroriko any amintsika any dia tsofo ny kiroriko mba ho reniny izay managadra mpanao gazety noho ny amin'ny asany tsy ekeny izao tontolo izao zany asika eto Madagasikara koa miopeo amin'izao tontolo izao fa tsy araky ny tokony ho izy ary tsy ara-dariny ny fanagadrana mpanao gazety noho ny amin'ny asany dia ho tsofotsika ny kiroriko. Naterin'ireo mpitondra teny hatrany fa mpagnome vaovao ny vahoaka ny asan'ny mpanao gazety. Zon'ny vahoaka raha teo ny mahalala izany vaovao izany. Hita taratra izao fa misy ny teritery atao amin'ireo mpanao gazety. Manam-pahefana sivily na maramila dia tsy maintsy mamela sy manampy anay hiasan-kahalalahana ary manampy anay amin'ny asa izay tokony atao. Inona nefa no zavatra mitsanga amin'izao fotoana izao? Gadraina ny mpanao gazety satria misy zavatra tsy tiana ho fantatry nareo vahoaka hoe.
Natsangana tamin'ity anio ity ihany koa ny cellule de crise pour le sauvegarde de la liberté de la presse izay tantana ny hetsika mandra-piovan'ny toedrara izay ahitana mpiara-mitarika misa 10, ahitana talen'ny famoahana, tonin-dahatsoratra ary mpanao gazety tsotra. Komisiona 3 ihany koa no natsangana tao anatin'izany izay tokony handraisan'ireo mpanao gazety rehetra anjara, ny komisiona mpanentana, ny komisiona serasera ary ny komisiona misahana ny lafin'ny teknika sy ny lojistika rehetra. Mba ho firaisankina amin'ireo mpanao gazety any amponja ireo dia nanokana 2 minitra ny mpanao gazety talohan'ny atombohan'ny hetsika. Nisy ihany koa ny solotenan'ireo mpanao gazety avy amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy tonga nanatrika na nandefa hafatra fiaraha-miombona amin'ny rehetra. Otoiny izay fampahalalam-baovao izay trano dia vahiny namana Sinaiza Raharson tao amin'ny fandarana tafatafa tao amin'ny onjam-peo Cool FM mandroany maraina raha Lambomahay Toavina mpanoratra politika sy mitonona ho mpanoratra ny fitondrana ankehitriny. Tokony anova famindra ny mpitondra ankehitriny raha ny zava-misy tao anatin'ny enim-bolana voalohany ny filoha Hery Rajaonarimampianina teo amin'ny fitondrana. Ny andinindininy rana amin'ny Michel Arnarsson. Manoloana vaovao tsy azo tsy hita mahakasika ireo namana mpanao gazety mihidy eny Tamora amin'izao fotoana izao. Naneho ny heviny raha Lambomahay Toavina izay mpanoratra politika ary mitonona ho mpanohitra amin'ny fitondrana. Tsy rariny ary mila dinihina mikasika raha io raha ny nambarany. Fa ahoana moa dia tena mafy be ohatran'io ilay izy tsy nisy fomba ve nanaovana droit de réponse efa voalaza daholo moa zany fa hitilazana fotsiny hoe miaraka ory amin'ny mpanao gazety rehetrarehetra. Hoe tsy mba misy ve hoe liberté provisoire ve dia lavina fangamo mpamono zareo fangamo dia tonga dia alefany an-tanimora fa dia tena hoe mpanaovana antso-zay tena famonon'olona mihitsy ilay izy ka moa dia tsy azo nyresahana ilay zavatra. Dia hita koa ilay izy hoe politika satria ilay taratasy natandena amin'ny tribonaly soniavina ministra ilay izy fa tsy olon-tsotra tena tsy rariny ilay izy. Momba ny mbola natondran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay tsingerina rahampitso tsy mbola tomomba na ny rafitra ahafahan'ny fanjakana miasa araka ny tokony ho izy raha ny heviny. Matoa mbola mpanoratra mbola tsy afa-po zany hoe tena fahitana azy tsy zao no zavatra tokony tsy mendrika Madagasikara zao zavatra zao. Ny olona koa ohatrany tsy dia tena manohitra loatra mihitsy koa tsy misy vina na tsy misy vision tsy misy perspektiva mihitsy zany ho an'ny avy hoe inona zavatra hitranga inona zavatra hiainantsika fa dia ohatrany miaina androany no rapitso au jour le jour zany eo vao rapitso vao mandinika hoe ahoana indray natao tsy miresaka sakafo akory fa ohatrany hoe tsy misy vahoaka anankiray zany amina firenena anankiray tokony manana perspektiva hoe izao ny hitondrana ihany ity kanefa moa tsy misy io koa anjaran'ny natoko politika kanefa natoko politika amin'ny fitondrana zao vao miforona ka rehefa tsy mandeha zany le communal dia tary io ary nefa anatin'ity lalam-pahandroana ity izy raha lalam-pahandroana tsy dia tena milafatra tsy lafatra mihitsy koa dia hoe antony ampitsarana ny filoha amin'ny asany io na motif d'empêchement dia tsy fantatra hoe ahoana aloha zany no ataony fa dia raha zao no mitohy dia efa miala izy zany amin'ny 25 janvier fa hita hoe inona no astuce anaovany azy. Anao tatitra na hitondra fanazavana momba ny embolana voalohany nitondran'ny tany sy ny firenena ve ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina. Andrasana fatratra ankehitriny ny fanehoan-keviny momba ireo fanakianana amin'ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana izay nitombo avy etsy sy eroa tato ato. Koa satria efa vonona ny sary makatsika indrindra ny tatitry ny filoham-pirenena momba ireo raharaha mpanao gazety Jean-Luc Raga sy Didier Ramanuel dia arahantsika avy hatrany izany. Dia hoe misintona plainte ve fahalemena ve ny fitondrana sa hoe izay sy tana ray aman-dreny. Zay nge le favoazana raha mpanao gazety efa nandrasako izay fanontany izay fahalemena ve everiko fa zay le tokony amboarina le hoe everiko fa fahamendrehana ny anaovana an'izany ampisehoana hoe io ny lalàna nisy izy efa nanao zay neveriny amin'ny maha-olombelona azy fa mety fa dia zao kosa miatrika ny firenena isika everiko angamba fa fahamendrehana ny anaovana zany zavatra izany. Zao hoe zany atin'ny fanjakana amina sfera privé le fandraisana fanapasika satria le fitorina na dia ministra resterona dia zoaisina amin'izay hoe firenena tsotra ihany. Ka io ange mitovy aminareo mpanao gazety any le olona zany rehefa nitory dia nilaza hoe za maha-olo-pirenena no nanaovako an'iny dia mpanao gazety manao hoe fanga azonao sarahana maha-olo-pirenenanao sy maha-ministra anao dia hoy zaho hoe izy ministra
fa za kosa mba nandray azy am'le maha-olo-pirenena azy a dia hoy za hoe maha-olo-pirenenanao a efa fantatra zany zao ny zavatra misy eo amin'ny lalàna efa fantatra ny fiatraikany zany zavatra izany a eo amin'ny maha-olombelona ihany koa fa dia tsy maintsy miroso a mibanjina ny filaminam-pirenena sy mifampandrosom-pirenentsika resaka boîte rose ny tomboan'le tantara ndray matofoloha iza hoe iza niady amin'le andramena zay amin'izao fotoana zao efa nisy olona ny samborona ve le aty amin'ny lohandohany mihitsy ny tiana hofantarina satria izay na tonga n'le resaka misy anarana natolotry ny prime ministre teo aloha maire Berzika aiza ho aiza zay amin'izao fotoana zao ameo aloha zay anarana zay e be dia be no mivoy an'izay zavatra zay hoe reto le izy a ty le anarana ianao zao raha mianarana dia tonga dia ho raisiko ve zany hoe inona izy zay le andraikitry ny mpanao gazety zay rehefa misy vaovao a dia tokony isy fanadiadiana zay mifanaraka amin'izay ary everiko fa mandeha zany zavatra zany misy dia vaovao sambotra misy a no ao an-dalana fanaovana ny fanadiadiana fa za kosa aloha dia milaza fa niady amin'ny andramena dia efa natomboka mbola mitoy a ary mbola hotoizana efa misy any ny vokatra sasany moa tsy hoe amin'le fisamborona fotsiny fa hitantsika zao reny le hoe andramena zay tratra tany velany reny a everiko fa efa endrika vokatra ihany kosa ireny zavatra ireny makasika kosa ny resaka fifidianana kominaly dia mandrora mitsilany ny fitondrana ireo tsarana-pianina raha tsy miana-tanteraka ny fifidianana amin'ity taona ity rehefa natao ny kajikajy tsotsotra enim-bolana sisa dia feno heritaona ny nazahoan'ny filoha ny fahefana raha ny lalàna nefa dia tokony hipetraka alohan'ny faheritaona ny fitondrana ny haute cour de justice ny tsy fananganana io haute cour de justice io izay antony iray ahafahana manala ny filoham-pirenena eo amin'ny toerany amin'ny alalan'ny empêchement ny mpikambana ao amin'ity fitsarana ity izay ny loholona no hifidy azy ireo olona izay mbola ny ben'ny tanàna no manana ampahana andraikitra amin'ny fifidianana azy ireo toe-karena kosa indray no anoizantsika izany fampalalam-baovao izany ny fampandraisana anjara bebe kokoa ny sehatra tsy miankina no ahafahana tena manetsika indray ny toe-karem-pirenena raha nambara ny mpahay toe-karena iray androany makasika indrindra moa izy moa dia filohan'ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar Hugues Razanson androany ny fanjakana treto no mpisehatra voalohany amin'ny fampandehanana ny toe-karem-pirenena olana tsy tokony mbola ahafahana mitondra ny fampandrosoana ny mbola tsy fahalaniny ny lalàna mifeny telo-polam-panjakana na tsy mpantsina taona 2024 ny andindinina miaraka amin'ny Niando Rindrinarso teti-bola hatramin'ny 103 miliara ariary no nokasaina ampiodinana ny raharaham-panjakana raha ny voarakitra tao anatin'ny lalana mifeny teti-bolam-panjakana 424 mitetina 220 miliara ariary zany ho an'ny taona 2024 ny aba hampidiry ny fahaditseranana sy ny hetra alaina amin'ny sehatra tsy miankina no ahafahana manatratro io lela-voly io ny 900 ny hetra izay avy amin'ireo orinasa goavana eo amin'ny sehatra tsy miankina avokoa hatreto anefa ho an'ny eto Madagasikara azo lazaina fa ny fanjakana no miantoka ny 100% ny toe-karena tokony eo amin'ny 5.3% eo ihany anefa ny lanjan'ny fanjakana amin'ny toe-karena raha ny hevitry ity mpahay toe-karena iray ity ny fanjakana mahantra fa ny secteur privé no manan-karena zay no mahatonga ny toe-karena androso fa ny antsika zao raha ny tena marina zany ny fanjakana tolo manao ny zavatra ny akabeazany rehetra renao zao mandeha dia ny tomobile 4x4 reraky ny Madagasikara reny ny akabeazany tomobile mpanjakana daholo fanjakana zao no manao ny fotodrafitrasa rehetrarehetra ary ilay sehatra tsy miankina koa zatra niankina amin'ny fanjakana amin'ilay marché public zany dia io ny velomany mino hafa raha ohatra hoe ny commune anke miara-miasa amin'ny secteur privé tsy mila manadio canal zany ke ny fanjakana fa io ny secteur privé zany no miteny hoe satria ilainay hôtely ny madio ny manodidina anay dia andao ary hiaraka amin'ny commune anao an'ilay izy zay vonina ny finansieny io tsy mbola tonga eny anivon'ny parlemanta mba olana inona hatreto ny lalana mifeny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina ho an'ny taona 2024 io lalana io ihany anefa no mamaritra ny asa rehetra tokony ho tanterahan'ny fanjakana tsy hisy araka izany ny fampandrosoana ara-toe-karena no ny fanjakana tsy mbola afaka manao na inona na inona ary tsy tokony hampiasa izay vola ao amin'ny kitapom-bola ny fanjakana raha tsy vonona io lalana mifeny teti-bola io voalohany aloha ny fanjakana zany tsy afaka mihetsika mihitsy raha tsy misy loi de finance raha resahana amin'ny fomba tsotra misy vola 2 arivo tonga
nefa tsy voafaritra ny loi de finance dia tsy azo fanjakana ampidiriny io vola 2 arivo tsy afaka mandany an'izay vola akoatra ny ao anatin'ny loi de finance izy raha ohatra zay izy zao te hanao lalana ka ny vola voafaritra ny lalana hoe arivo nefa le manao an'le lalana dia 200 dia tsy afaka mamoaka n'io vola 200 atateraka n'le lalana izy fa tsy maintsy ny arivo ihany no zany raha te hamoaka n'le 200 izy dia tsy maintsy miantso ny parlemanta ivory mba hatonga hametrahana n'le vola 200 fa tsy le vola arivo iny ihany. Ny talata farany teo nandalo teo anivon'ny filan-kevitry ny governemanta ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana sy mpantsiana. Omaly kosa izany nandalo teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra. Tsy mbola fantatra hatreto ny fanovana ka sain'ny fanjakana hoentina amin'izany. Ny fampidirana n'ireo famatsiam-bola avy any ivelany no nambarany minisitry ny vola sy ny teti-bola ny herinandro farany teo fa antony mbola nahataraiky ity lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana sy mpantsiana taona 2024 ity. Olana voalohany tsy ahafahan'ny indostria malagasy mifaninana manoloana ireo entana avy any ivelany ny fahalafosan'ny akora fototra ampiasaina lafo ny vidin'ny vokatra vita malagasy mihoatra amin'ireo entana nafarana fa olana hoentin'izy ireo amin'izany ny fampiroboroboana ny fambolena ahafahana mamokatra ireo akora fototra ilain'ny indostria eto an-toerana. Misy amin'ireo indostria anefa no mamboly sy manodina mba amokarana huile de palme any amin'ny faritra Atsinanana izay natao moa anondranana makany ivelany. Ny andindininy miaraka amin'ny ny Andro Andrinarsoatra any. Velarantany mandidina ny 3,000 hektara no ambolen'ny orinasa iray palmier eto Melville Toamasina mba amokarana menaka 700 amin'ny 500 taona isan-taona. Hatreto huile brute izany hoe menaka mbola mila diovina vao azo ampiasaina no vokariny ity orinasa ity. Eo anelanelan'ny volana septambra hatramin'ny volana jolay no amokarana sy anondranana io menaka io makany Suisse izay efa mpiara-miasa amin'izy ireo hatramin'izay. Mpiasa raikitra 200 sy mpandalo 300 hatramin'ny 400 no mikarakara ny fambolena sy mampiodina ny indostria. Olana tsy ahafahan'ity indostria ity mamokatra huile de palme raffinée ny tsy fisian'ny famatsiam-bola hividianana ny milina. Les cheminées jouent 100 000 euros. Les chaudières jouent 350 000 euros. Raha ohatra mijery les flottoeg 80 les décanteurs centrifugeuses pardon 96 000 euros. Reny rehetrarehetra reny fantatrareo tsara fa fournisseur extérieur tsy mba manao zany crédit zany zay ny tediavanay financement raha nisy ny tediavanay financement les taux de financement koa les taux d'intérêt pardon de ny programme d'investissement nay fa mipetraka. Isan'ny tanjona anatin'ny hetsika salon de l'industrie de Madagascar andiany faharoa ny fampiaonan'ireo mpandraharaha amin'ny orinasa malagasy sy ireo mpamatsy vola. Hatreto olana iraisan'ireo indostria malagasy ny tsy fahafahany mifaninana amin'ireo vokatra avy any ivelany. Lafo ny masokarena ho azy ireo noho ny akora fototra tsy maintsy afarany avy any ivelany. Antaonany maro no efa nangatan'izy ireo ny ampihenana ny aba amin'ny fampidiran'ny akora fototra saingy tsy mbola nisy valiny hatramin'izao. Tsy mitaky ny hijerena na hanomezana tombontsoa azy ireo manokana ny indostria malagasy, ny fampiarana lalàna no takian'izy ireo. Misy lalàna milaza fa tsy maintsy soratana mividy amin'ny teny malagasy na amin'ny teny frantsay farafarazany amin'ny teny anglisy ny vokatra ny produit fini izay miditra eto importé miditra eto. Raha izay fotsiny lalàna momba ny etikety zay no ampiarina dia vahitantsika fa hiatsara ny consommation locale ary androso ny industria tsara ny fanjifana ary azo tombontsoana ny fanjakana na ny sehatra tsy miankina na ny mpanjifa satria raha malala fa tsisy mahafantatra mihitsy ny anatin'ireny produit ireny tsika satria indraindray dia tsy fantatra ny akora izay amokarany ireny produit ireny. Isan'ny andrasan'ny syndicat indostria eto Madagasikara amin'ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana sy mpantsiana taona 2024 ny mba hampidirana ny fangatan'izy ireo mahakasika ny fampiakarana ny aba amin'ny fampidirana vokatra azo tsy faina avy hatrany na produit fini sy ny fampidinana ny aba amin'ny akora hafarana. Loha hevitra amin'ny salon de l'industrie de Madagascar andiany faharoa ny fanetsena ny indostria pirenena saingy mbola ho voizina ny loha hevitra tamin'ny andiany voalohany dia ny fanjifana ny vita malagasy. Ny 20 ka hatramin'ny 4 ny volana septambra ho avy izao no antanterana ny hetsika eo amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina.
Enim-bolana nitondran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tsy mbola nisy ny antoko mpanohitra, tsy mbola misy ny teti-bolam-panjakana na simpantsina. Eo amin'ny lafin'ny toe-karena kosa indray efa tavaverina avokoa ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, efa mipetraka ny fankatoavan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fitondranana malagasy ary maro ireo mpamatsy vola no efa miara-miasa amin'ny Madagasikara. Isan'izany ny vondrona Europeanina tonga nanao veloma ny filoham-pirenena androany ny masevoany ity vondrona iraisam-pirenena ity noho ny fataperan'ny fitaovam-piasany momba ny fampandrosoana any Madagasikara kosa zava-dehibe ny fifampitokisana eo amin'ny mpiara-mombonantoka rehetra hoy izy teny Iavoloha ny andindininy. On ne peut que faire de la politique, c'est vraiment l'art des compromis. Tsy maintsy misy fifampiresana ny fanaovana politika. Raha mihazakazaka loatra mety hiteraka sakana izany. Raha toa kosa miadam-pamindra dia mety hiteraka fahadisom-panantenana ho an'ny vahoaka sy ireo mpiara-mombonantoka samihafa indray. Ny eo afovoan'ireo no tokony hifanarahan'ny-piatsehatra politika malagasy rehetra. Ny malagasy rahateo no manao ny tombanezaka momba izany. Ary izahay amin'ny mahavondrona Europeanina mpikambana amin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena dia eto mba hanampy ny rehetra, hamporisika ny mpiatsehatra politika rehetra hanana fifampitokisana. Resaka tsy fampin'ny fifampitokisana no nampisy ireny krizy ireny ary miezaka izahay ny manamora izany fifampitokisan'ny mpiara-mombonantoka rehetra izany. Et nous essayons de faciliter, d'aider, d'encourager dans cette direction. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana kosa indray dia mbola mitoy ny hetsika izay ataon'ny mpianatra eny Ankatso. Androany mbola nitoy ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandron'ny filaminana. Ireto farany izay niditra tao anatin'ny faritry ny université. Etsy andanin'izay kosa ny équipement sy ny vatsim-pianarana iray volana ihany no nambaran'ny ministra fa azo aloha hatreto. Tsy eken'ireo mpianatra nefa izany. Raha ny fanadihadiana natao Sirikotondrina no mitaritra ny andindininy. Ny amafy ny hetsika nataon'ireo mpianatra androany na dia tsy nisy aza ny fivoahana ivelan'ny faritry ny université. Mifanohitra amin'izay ireo mpitandro filaminana no niditra tao anatin'ny faritra izay efa hatramin'ny omaly hariva. Zao hitantsika zao moa zany dia tafiditra ty amin'ny faritry ny université ny mpitandro filaminana fa androana efa niezaka lamina zany ny mpianatra tsisy nitoratoraka fa ny mpitandro filaminana zany no niakatra aviana fa efa niezaka hoe tony ny mpianatra zany fa ny mpitandro filaminana no nanetsika le ataoko hoe gidragira zany. Nanambara ihany koa ireo mpianatra fa efa nisy ny fihaonan'ny solotenan'izy ireo tamin'ny ministera ny maraina teo. Tsy nahafa-po ireo mpianatra nefa izany fihaonana izany. Fa tsy mpianarana iray volana sy ny équipement ihany no voalaza fa afaka aloha hatreto. Fa ny zavatra takin'ny mpianatra aloha zany a, zavatra takin'ny mpianatra amin'ny ministra dia zao mila ny ramatoa ministra zany mba hanao conférence de presse hanome fetrandro any mpianatra dia milamina izahay. Fa roa manaraka an'izay tsy mety aminay koa ny fidiran'ny mpitandro ny filaminana aty fa vao maika miatsy ny mpianatra. Dia zay mahatonga anay tsy milamina satria ny mpitandro ny filaminana miatsy anay aty. Mangataka fe-potoana amin'ny fanjakana araka izany ireo mpianatra amin'ny fanomezana ny boursa 3 volana takin'izy ireo miampy ny fampiakarana izany. Raha tsy ahivina manomboka amin'ny 2,4 ariary ny vatsim-pianaran'ny mpianatra taona voalohany. 9,000 eo ny isan'ireo mpianatra ety Ankatso. Mpianatra 4 alina isa-taona eo anefa no manao fanadinana hiditra ety. Izy ireo izay samy mandoa 4 alina ariary avokoa. Eo ihany koa ny sara-pisoratana anaran'ny mpianatra tsirairay izay niakatra 300 isan-jato. Raha 3 alina ariary izany taloha dia amin'izao fotoana izao. Raha fehezina ariary sy 500 tapitrisa ariary any ny fandraharana ny université. Ireo vola ireo izay mbola miampy ny budget de fonctionnement avy amin'ny ministera. Raha ny tokony ho izy na tsy mahazo io vola farany io aza ny université dia tokony havelo tena eo amin'ny lafin'ny fampandehanan-draharaha rehetra. Maresaka eo amin'ny tontolon'ny serasera kosa indray aorian'ny taona 2024 no ivoaka ny sata mifehy ny fifandraisana na ny code de la communication izany. Dingana voalohany ny fankankevitra fotsiny ihany iny natao tany Antsirabe iny ary mbola isy ny dingana manaraka amin'ireo mpisehatra mahakasika indrindra ny serasera mialohan'ny idirana amin'ny fandravitana ny tolo-dalàna. Ity tolo-dalàna ity izay mbola atolotra ho laniny anivony ny anteny miram-pirenena amin'ny fivoriana ny taona 2024. Ny pejy ny sosialy kosa indray tsy misy vola aloha
tsy mifidy taona zazalahy kely miisa 10 no atao didim-potra fahobe manomboka androany hatramin'ny faran'ny volana aogositra ho avy izao. Etsika iray tanterahan'ny commune Antananarivo renivohitra androany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy io etsika io ka ankizy miisa 7 no efa nanaovana izay famorana fahobe izay amin'ny fomba moderna izay tetsy amin'ny tobin'ny pahasalamana iray tetsy isotry. Mbola mitohy ny fisoratana anarany eny anivon'ny tobi-pahasalamana voatokana ho amin'izany. Ny andindininy iarahana amin'ny Michel Arnardson. Tanjona tratraron'ny commune Antananarivo amin'ity hetsika didim-potra fahobe ity ny amorana zaza hatrany amin'ny 10 eto Antananarivo nanomboka androany ka hatramin'ny faran'ny volana aogositra. Didim-potra tanterahina eny amin'ny tobi-pahasalamana 4 eto Antananarivo, Isotry, Volosarika, Andravoahangy ary Namotana indroa isan-kerinandro. Zaza miisa 7 androany no nanomboan'izany hetsika izany. Tsy misy mivolaloha, omena fotsiny hatramin'ny malabary sy ny kilalao samihafa. Ny fety izay atao any tokantrano sisa no mety ho famoaham-bola. Mahatonga anay nisafidy an'izy ity zany le dokotera ty efa spécialiste satria efa misy foana isa-taona dia sady aingana mba ohatry ny hafa ihany le miaraka petapeotra zao hoe noho ny tsy fananana tompoko mahatonga anay mahatonga manao le didim-potra fahobe. Didim-potra amin'ny fomba moderna izay ampiasana fitaovana moderna ihany koa ity nanomboka androany ity. 2 minitra dia vita ny anzazy iray raha ely indrindra ary tsy misy ny raha mandeha. Hatreto manome toky ireo tompon'andraikitra fa azo antoka tsara ny fahadiovana na dia fahobe aza ary isy ny fanarahana amin'ny fahasalaman'ireo zaza ireo aorian'ny famorana azy. Azo antoka tokoa le izy satria raha fahadiovana izany tsisy ohatran'ny eny amin'ny tobi-pahasalamana. Ireo zaza rehetrarehetra ireo alohan'ny hidirana dia efa jerevana daholo aloha hoe manahoana ny toe-pahasalamany manahoana ny toetoetran'ilay didim-potra izay tokony atao amin'io zaza io dia rehefa hita fa ara-dalàna tsara izy dia izay izy tsinona vao afaka atao ny famorana. Dia manarakaraka izay mandritra ny didim-potra izay atao eo dia efa misy ny fomba fanao izay efa nampiarina hatramin'izay atao amin'ireo ankizy ireo amin'ny fomba moderna. Ary farany rehefa vita koa ny didim-potra dia misy fanaraha-maso atao amin'ireo zaza ireo. Raha ohatra izany le zaza ka sanatria izany hoe misy olana dia tompon'andraikitra tanteraka izay amin'izay zavatra ataonay mandritra izao famorana-jaza fahobe izao. 7 hatramin'ny 10 ariary no tedi-bola anaovana fety ho andro iray aman-dreny nanana zanaka natao didim-potra sendranay tety. Mbola mitony fisoratana anarana amin'ity hetsika ity ary zaza eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 taona no anaovana izany. Mpanaraka 3 ary servety iray no ilaina. Ny commune sy ny mpiara-miombina antoka aminy no miantoka amin'ny volalany amin'ity hetsika ity. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray dia vonina hiaro ny vonina im-pirenena ny ekip-pirenena malagasy eo amin'ny fifaninanana afro-basket latsaky ny 12 taona eo amin'ny taranja basketball izay ho toto-tsaina moa etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny voalohany hatramin'ny 10 ny volana aogositra ho avy izao na dia kely aza isika malagasy hoy ny kapiteny Kiady dia ekip-pirenena dia ampiasa ny akingana rehetra amin'izany fifaninanana izany. Ny andindiny tetsy SMS tetsosany rana nampahafantarana ny mpanohana sy ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'ny afro-basket izay andraisantsika eto Madagasikara ity fananana iraisam-pirenena ity izay misy firenena 12 mandray anjara ao anatin'izany. Dia eo Madagasikara, Mpampiatrano, Sénégal, Côte d'Ivoire, Algérie, Angola, Mozambique, Ouganda, Mali, Benin, Égypte, Tunisie ary Gabon. Efa vonina tanteraka ny ekipa-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Ny fahavononana agnamo aloha ny tena fahavononana ny avatsy amin'ny kokanina dia miresaka zay fandraisana zay fa za moa niditra ihany koa tamin'ny resaka fandraisana an'ireo fanomanana ny ekipa-pirenena. Ny ekipa-pirenena araka ny lelazana teo aloha dia efa vonina 100 isan-jato na raha riva ary ny matcha no atao dia efa vonina tanteraka zareo hiaro ny vonina-pirenentsika. Raha eo amin'ny fanomanana aloha dia efa vonina tsara satria efa enim-bolana zay no nanomboka nanao entraînement zany dia efa vonina tsara zany na ny ara-batana na ny ara-tsaina. Ny Telma no mpanohana voalohany ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ity afro-basket latsaky ny 12 taona ity. Manohana hatrany ihany koa ny ekipe nationale eo amin'ny lafin'ny fanomanana
izany hoe malohana ara-teknika, malohana ara-bola, ihany koa telma. Raha toka ny Matavision kosa no miatsoroka ny famarotana rehetra ny fanamina isan-karazany amin'ny ity indray mitoraka ity amin'ny sehatra ara-panatanjahantena hita amin'izay fotoana izay. Fa miloha izay dia fa misy ihany koa ny hetsika lehibe ataon'ny Matavision ao anatin'izay fanomanana ny Afrobasket izay atao eto Madagasikara izay dia misy la hoe Afro Village. Nifidy any Matavision ny Fédération Malgache de Basketball mba ifanampy amin'izareo amin'ny fikarakarana ny Afro Village io, vidividirana ray ihany zany na hijery matitra ianao na hitsidika any amin'ny Afro Village. Betsaka ny fanantenana amin'ny ity indray mitoraka ity satria dia itsika eto Madagasikara no ampiatrano azy ity eto indray. Ary zava-dehibe ho an'ny fandresen'ny ekipam-pirenena malagasy ny fahatongavan'ny mpilalao fahaenina amin'izay fahavonona ny ekipam-pirenena malagasy ary vonona-pirenena amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay. Ny voalohany volana ka hatramin'ny fahafolon'ny volana no anatanterahana izay hetsika ho an'ny fananam-pirenena ho an'ny Afrobasket latsaky ny 12 taona izay etsy alapa amin'ny fanatanjahantena no anatanterahana azy ity. Ny miresaka avy any ivelany no amaranantsika ny fampalalam-baovao any Algérie. Nanambara ny kompani pitaterana algériana io maraina io fa fiaramanidina algériana iray no mety ny anjery vony ainga 10 minitra teo amin'ny serana piaramidina tao Ouagadougou, Burkina Faso no nanjavona tsy hitan'ny radara intsony ilay fiaramanidina tondra mpandeha misa 10 zay tokony igadona ao Alger. Ity fiaramanidina ity zay nitondra teratany Frantsay misa 150 sy teratany vahiny hafa. Hatreto aloha zany mbola mitoy ny fikarohana mahatonga ity loza ity, loza zay nitranga tao amin'ny toerana zay isian'ny tsy fandriam-pahalemana ao avaratry Mali. Nisy raha teo manampahaizana manokana amin'ny resaka asa fiampirorona nanambara fa mety manana fitaovana azo itifirana lavitra ireo pioko any an-toerana. Andrasana araka izany ny fivokatra izay fanadihadina izay. Dia iny ihany koa tompo-kilasy tompo-vavy no entina manakatona tanteraka izao fampalalam-baovao tamin'ny fahita lavitra kolo izao. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny tena kosa mametraka ny mandram-peona mandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.